sehatra tsika loatra famanitana tantara sehatra zay dia na tantara fiainan'onjapeo sehatra zany lay onjapeo na tantara filalao andampy hazo andampy vato andampy bozaka andampy tany zany hoe filalao andampy tantara andampy lompana ny kolotsaina miampita ranomasina tsy hoe tsy voafekory ny malagasy any an-tanindrazana fa ny tena marina mila anareo aty fitaratro filamatra mila anareo aty ampiseho ny mahay anareo ary indrindra ihany koa raha ny nanafika ny nataon'ny vahiny ataoko anaty farangisosina le teny hoe manafika dia andeha mba ho tafiana indray izay ny antony izay hoe raha lalovinay ny kolotsainay eto amin'ny taninareo manahoana hoe tahaka ny lalovanareo ny kolotsainareo any amin'ny taninay niantso anay mivady hono ny besery niantso tokoa fa fetrahinareo fa tena zava-dehibe tokoa angah ty olazain'ny nenibe ny toafafa mihitsy ena zany fijerika ny nenibe zany tohatry ny olona mitaintainy zany nefa nitareny no ravahana manjamaty sy lokony e fa misy inony e tsy manao na inona alove ianareo roa ry ambola siaro fa saika mba misy resaka ataoko aminareo tena misy zavatra hafahafa mihitsy zao ka tsy fanao nenibe mihitsy miantso anay ro indrindra raha mbola makamaka aina ao am-pandrina am'izao andro sabotsy marainy zao ka mandehana indray ary aloha miverina makamakaina raha izany tsy ilaina ka tsy maintsy mazava aminay mihitsy ny toe-javatra kiboninao io tsy nenibe any akory no nanafatrafatra fony tsy nanambady ny hoe tsy misy mifanafina isika mandra-pisaraka eto ampany fa izay marary anao mba marary aho ka ambarao fa zafeniny ka eny lazao anay moa no manahirana anao eny fantatro daholo zany tsy tiavanareo aro zany kanefa ahoany ny tantara rehetra na fisehatra na minonjapeo dia zava-dehibe tokoa ny lohateny sy ny mpandray anjara ao anatin'ny tantara ny mpanoratra zany dia zava-dehibe ho amin'ny mpanoratra ny mifidy ny teny sy ny mpandray anjara zay no entina andrefesana ny lentan'ny asa soratra ny fahalinan'ny olona no sarihana mba hifantoka tsara ao amin'ny tanjona dia ny amelana afatra alo iny izy mihitsy vaovao mana ve ny sakafo araiza moa ianao io zao ahoana moa fomba ny manako sakafo zany le mbola ty ampiasany fa ngah moa mbola tsy nody foana ianao fa ngah tsy nirava tamidimy raha tsy diso fa zany diso be mihitsy no ianao fa tsy voalaza mihitsy le ody am'dimy ka dia dininao ve hoe tokony mba fa karakara sakafo ianao na malaza tampoka ianao farafaratsy ohatrany ianao tsy milaza amiko isan'andro rehefa mody tara dia mba mody tara koa dia tsy milaza aminao ka tsy mitovy ane tsika za lehilahy za loham-pianakaviana tsy voatery milaza aminao raha ohatra ka misy zavatra mahasaka anahy dia ampiasana mitovy tsika satria samy efa mamelona za miasa ohatranao mampiditra vola ohatranao ka inona tsy tovizanao alala zay mihitsy no voany vehivavy gasy da rehefa miasa izy fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ny tantara dia ny fisininy atao hoe vono eo amin'ny vono io zany le mampieritreritra ny vona mety hoe vahaolana na ho an'ny olana zay mitranga tamin'ny teo aloha nefa miteraka olana vaovao indray le olana tsy voatery tsika raha mahazatra olana ay tena olana zany fa tsy mety tsy olana angela izy fa mety mbola tiana fitohizan-javatra zay le tantara tiatsika itohy tena vizaka masaka ve zao vary zao tsy hotely le ty fa mba mandeha ana mahandro ranao mangina volamena fa tsy amaly tsony ianao zany
raha ny eobolana ange samay e zany hoe tsy fotokazo vorona intsony zany tika de tapitra le tantara asoteaka sika ka zay manty na resak'olombo na resak'olotelo de le fahatanjahany teniny tsirairay misy any eo personnage na olona mpandray anjara mety malemy ohatra hoe renikely sy zanabady ohatra zany efa ndraindray matetika ampiseho amina tantara malagasy zany de matetika le zanabady a le resy le mampalahelo anatin'le tantara kanefa efa tanjaka ihany koa zay ho amin'ny mpiaino satria tafafindra any amin'ny mpiaino na tafafindra any amin'ny mpamaky raha voasoratra le fihetseham-po mpanoratra be de be zavatra azo soratana na nitatsika eny amin'ny arabe na ny ainatsika andavanandro na indrindrindrindra rehefa le voadodony zay sika voadona tiako lazaina ny hoe misy mandeha misaina tampoka misy zavatra ataonao kanefa finganiny ianao a de sofa voafingana ahafahana manoratra mety hoe sofa voafingana ahafahana miarina fa io any ko fa anisan'ny fanarenana le soratra de zay zany a be de be ny fa isika fotsiny hoe ampanetretena ny ilazako isika ny mety hoe tsy manana an'le teknika hoety manoratra fa raha ny zavatra ho soratana be de be. Madame Sendra, mba afaka makaty amiko vetivety fa ianao azafady? Efa vitanao ve le zavatra nampanoviko anao maly momba an'le olona ho avy eo akan'le taratasy momba ny varotra? Efa voamoka avokoa fa anao an'le fandraketana farany aho. Zany hoe mbola tsy vita zany tanteraka. Normalement c'est fait hein. Azafady monsieur le directeur. C'est fait normalement. Efa vitanao le zavatra Efa vitako fa zay ny lahatsoratra rehetra efa vitako fa anoratra ny farany ampiditra azy ao anatin'le firaketana fotsiny azahoana mandefa azy amin'ny toerana tokony andefa azy. Zao le izy nanontany any Madame Françoise hoe raha afaka izy amitahiraka kely ampanoviko kanefa hoe milaza izy fa mbola be asa ka ianao zany tsy maintsy mitendreko isolo azy. Ary be asa foana kosa ianao no madame isia foana. Efa fantatrao Sendra fa be an'ely asako Sendra. Pour une fois tu iras le faire. Inona ndray matotalena natao? Zao a mandeha anao a teneny chauffeur a miaraka amin'ny chauffeur anao a mandeha maka tsy maintsy fatopisako any Sendra tsy akory fa tsarao hoe chef de service mandeha makany amin'ny banque. ka loatra ianao sia rehatra ianao allo ataoko fa sady efa sady efa voatondry ny andrena totalena fanazako anao Ai kosa Sendra. manahirana nareo reto a